Ravina malala mpifalinana zao antsika miona toy zao indray iain'ny tenin'Andriamanitra indray sakafom-panahy zany koa ho hery fantenana ho antsika. Ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika hanafanantsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Amen. Alasinainy 9 Desambra 2024 imanjenantsika ny lohevitra hoe manesy tena ny mpino. Andeha ry havana hidera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Ianao Jehovah ny tokiako, aoka tsy menatra marak'izay aho. Injeo ny famarinanao aho ka hafao, atonga lany amiko ny sofinao ka havonjeo aho. Aoka ho vatolamy fonenana ho atonoko mandrakariva ianao, izay efa nandidy hamonjy ahy. Faram-batsoko batery fiarovanao ahy ianao. Andriamanitra, afao amin'ny tanany ratsy fanahy aho, dia amin'ny tanany mpanao meloka tsy ny lozabe. Fenao ny fanantenako Jehovah, ry tokatry fony aho mbola tanora. Amen. Ndeha hivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra mahatalanjona ianao, maneho fahagagana mandrakariva amin'ny fiainanay. Koa mendrika anao Tompo ny saotra sy ny dera ary nilaza ny voninahitra ny anaranao masina satria Andriamanitra tsy toa ianao. Tompo, mpanotsy izahay, koa noho ny fahotanay dia mamindraha fo aminay. Sao madio izay mba vakeloka ary dio izay mba vampahotana. Fa noho ny fananao masina izay, raha indray ny teninao izay ho anay amin'ity an'ity indray, ahafantaranay ny sitraponao fa tokony hanesy teny izahay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ity ravina malala dia hitanao ao amin'ny epistily faharoa soratan'i Paoly ho an'ny Korintianina. Korintianina faharoa toko 10 ny 1 ka hatramin'ny faha 12. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary ny tenako izao Paoly dia mananatra anareo amin'ny amoram-panahy sy ny fandeferan'i Kristy, dia izaho izay manesy tena hono raha eo anatrehanareo, fa sahy aminareo kosa raha tsy eo. Dia mangataka aho mba tsy ho sahy rehefa tonga amin'ny fahatokiana izay kasaiko ahasahiana amin'ny sasany izay manao anay ho mandeha araka ny nofo. Fa na dia velona amin'ny nofo azy izahay, dia tsy mba miady amin'ny araka ny nofo. Fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra ny rava fiarovana mafy. Fa mandrava amin'ny sainana sy ny zavatra avy rehetra izay hatsangana nohatra ny fahalalàn'Andriamanitra izahay, ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy. Ary vonona maly ny tsy fahanarahana rehetra izahay rehefa tanteraka ny fanarahanareo.
mijery zavatra araka ny fisehony ihany va ianareo? Raha misy olona mahatoky ny tenany fa any Kristy, aoka izy isaintsaina zao indray fa tahaka ny maha Kristy azy no maha ny Kristy anay koa. Fa na dia bebe ihany aza ny fireharehako ny amin'ny fahefanay izay nomeny Kristy anay ananganana, fa tsy handravananareo dia tsy ahazo henatra aho. Mba tsy hisy oko toy ny hampitahotra anareo amin'ny epistily. Fa ny epistily hoy izy dia mavesatra sy mahery, fa malemy kosa ny fanatrehan'ny tenany ary tsinotsinona ny teniny. Aoka izay olona izay hihevitra izao fa tahaka ny fiteninay amin'ny epistily, raha tsy eo izahay dia tahaka zany koa ny asanay rehefa tonga izahay. Amen. Ray Masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray havana malala, ho aminao ny fihedanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika, ilay nihery tena atraty aminao, mitondra fiainana ho anao. Ny finainao antsika tamin'ity ity nirensika teo Korinthianina 2:1-20 dia anehoana ny fomba hiatrehanareo fahavalon'ny filazantsara. Tsy ny olona rehetra akory no faly tamin'ny asa fitorianany filazantsara tanteraham-poly, fa nisy koa ireo nanenjika sy nanevateva azy. Ahoana nasetrin'izany? Mananatra amin'ny alemem-panahy. Mananatra amin'ny alemem-panahy. Nisy fotoana tokony hitenenana, indrindra rehefa hita fa misy hanimba no fiangonana sy hanaisitra ny filazantsara ny Jesosy Kristy ao am-pon'ny olona ireny fanenjehana sy fanaratsiana ireny. Hoy Paoly namaly izany, ary ny tenako izao Paoly dia mananatra anareo amin'ny hamoram-panahy sy ny fandeferan'i Kristy. Ny alemem-panahy sy ny hamoram-pon'i Kristy no isalorana fa tsy ny toe-pony amin'ny maha orinasa. Na dia nanenjika sy nanao tsinotsinona an' Jesosy aza mantsy ny mpanota, dia hainy hatrany ny naneho fitiavana sy alemem-panahy. Ny ekeny hatramin'ny fahafatesana aza mba hamonjena ny mpanota. Io fanendrentena io dia mampiavaka amin'ny Paoly tamin'ny hafa, satria noverina ho fahalemeny, ka mahatonga ny mpino sasany isalasala ao maha-apôstôly azy. Ny fomba hiatrehana ireo fahavalon'ny filazantsara ny ray havana malala dia izao: miasa miaraka amin'ny herin'Andriamanitra. Miasa miaraka amin'ny herin'Andriamanitra. Ary satria nisy tamin'ireo olona no tsy nanaiky ny fahefana maha-apôstôly azy, ka izany no nahatonga an'i Paoly hanazava ny siraka ampanaovan'ny Tompo sy ny fahefana nomena azy, ary ny fahavononany hatanteraka izany. Hoy izy, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy, ary vonona maliny tsy fanarahana rehetra izay rehefa tanteraka ny fanarahanareo. Asehony amin'izany ry havana fa ny tenin'Andriamanitra no fiadiana mahery entina handrava ny fisainana rehetra manohitra ny fahalalàn'Andriamanitra. Raisy izany ry havana, ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra no mofo ny aina nomenao anay izay milaza ny fomba hiatrehana ireo fahavalon'ny filazantsara, ka ny setrin'izany dia ny mananatra amin'ny alemem-panahy ary miasa miaraka amin'ny herin'Andriamanitra. Tompo, vavaka aminao izay eo amin'ny firenenay, vavaka aminao izay eo andreo tsy salama sy ny tontolo fahasalamana. Tompo, ampinoninao ireo manamanjo, toaninao ireo maresosolona sy ireo sahirana. Da io izay ny fihazakazahanay, ny asa fivelomanay, ny fikasanay, ny fianarana, ny vavakay, dia ataony anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay, rehefa nampahendrina koa ny vavaka manao hoe: ranay ao izay ny an-danitra, ho masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamelà ny helikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy fotoana ry havana nitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapitra ny taviny aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao, hananitra ny taviny aminao ny Jehovah ka mihainao ny fiadanana. Amen. Ny tompo ny fiadanana ny hanome anareo fiadanana amin'ny zavatra rehetra ao aminao rehetra ny Tompo. Amen.